Les fils de volefina noho ny fahatsotsika sy ny torotorona noho ny elokontsika ifampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy ary nydikaboka tamin'ny nahasitranana antsika. Isaia 7:10 ny andininy 5. Herinandro masina 2:24 eto amin'ny radio vaovao maso. Amin'ity talata masina ity ho tariny zandry no tiavin'i Jesosy Kristy Voahary Hasina hitondra ny afatra Andriamanitra kosa ny mpanompon'Andriamanitra Hery filoha fikambanana GBPE. Faly tafaraka aminao indray amin'ity talata masina ity ato anatin'ny herinandro masina moa isika ankehitriny. Dia manasanao ndeha hiombona raha sitraka indrindra dia ndao atao akaikeo ny firana FFPM sy ny baiboly fa izay raha ao anatin'ny firana FFPM dia tononona aminao ety ihany ny laharana misy izany. Ny tenin'Andriamanitra raha teo moa iarahantsika mamaky. Ankalazana ilay Andriamanitra sady rain' Jesosy Kristy tompontsika. Be famindrapo tokoa Andriamanitra ka niteraka antsika indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nantsangana ho velona avy any amin'ny maty. Izany no ananantsika fanantenana amin'ny vaivay. Ndao iarahana ambara izany fanatsatsika ny tompo izany isika. Iaraka amin'ity anankiray ho tsingatsika anatin'ny firana FFPM ity larana 7:7 ajain'ny saiko. Ajain'ny saiko fototrini aiko itsawani fanaiku tuka
mankalazanao izay Andriamanitra, ianao ilay iray Jesosy Kristy tomponay, kanefa kosa namindra fo taminay ka niteraka anay nanangana anay ho zanaka tao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra noho ny fitiavanao izay tena lehibe tokoa Andriamanitra, fa tsy nanavaka anay ianao, tsy nanao tsintsina anay ianao na impirimpiry ary izay nandahanao. Niala taminao, nisaraka taminao, dia mbola mitona anay ianao, nanolotra ny zanako alatokana ianao ho famonjena anay, ampiverina, ampiavana anay aminao indray. Mankalaza anao izay Andriamanitra ary misaotra Jesosy Kristy fa tsy nitandro ny ainao ianao, nanaiky, nankatoa ary tena ny aina tao anatin'izany fankatoavana izany mba hatanteraka ny famonjena anay. Ary tena ohatra vela amin'izany fankatoavana izany fa namafy ara ny netinao, nanolotra ny ainao ianao ho famonjena ny fanahinay satria fatratra loatra ny fitiavanao anay. Tena naleonao ny ainao, nafoinao toy izay hoe iaina ny mandrakizay tsy misy anay. Dia rainay ny alehiben'izany fitiavanao izany Jesosy Kristy, eny mankasitraka indrindra anao ny fonay. Misaotra anao izay fanamasina, mbola manaiky miasa ty anatiny koa, mamerina anay, mitaona anay hibebaka ary manaiky hiasa mandrakariva, mampatsiaro anay, manazava anay ny amin'ny sitrapon'ilay Andriamanitra ray. Saotra mankalaza anao izay ilay Andriamanitra ray zanaka fanamasina noho ny mahaenao anao mihitsy. Amen. Ni fanavutani la izy novonoina uai tao Calvary. Izao kuma hatsamba fa fitia Titi, teso, mi sautrana.
nalatsaka voinao toko mba anasasiana ty ity foko feno tity pitiavanao de volonao anolotrany andro piainako anao anao ny setraka etsy mamendriky ty zao no tiavinao natolotrao ny tenanao voinao toko manasasiana ty ity foko feno tity misatrana trapamonjeny ty pano nabotanao osetry mpitiavanao de volonao anolotrany andro piainako anao anao ny sitraka anao ny sitraka tena zany tokoa Andriamanitro tsy mendrika izay nefa no tiavinao lay ranao soana latsakao tonga anay o zanakao mifona Jesosy Kristy fa niotany namaritra anay nandeha teo ambany aizina izay ary indraindray tena mbola mitoetra ao anatin'izany tokoa miverina ao anatin'izany fahotana izany ankehitriny ifonanay aminao fa ny filany nofinay no noenonay nomenay anjara toerana fa tsy mba niaino anao Andriamanitra izay tsy nampanjaka anao izay fa ny filany masinay izay tia ny masinay hojerena zany no nanokananay ny masinay ary tena nasinay loko mihitsy ary fa tsy nijery tsy mibanjina sitraponao Andriamanitra izay tia ny sofinay ho reno tena noenonay fa ny sitraponao Andriamanitra mavelavelanay fotsiny ifonana aminao Andriamanitra fa na ny lelanay izay natsofoka tao anatin'ny vavanay indre sakafo rena reny misy tena tsy araka sitraponao ihany koa ny hinahanana izany fa ny filan'ny lelanay ny filan'ny molotray ny filanay ny filan'ny vatanay mihitsy Andriamanitra ny filan'ny ankohonanay ny filan'ny mpiarabelona aminay ary izay zavatra ny ilainay everinay ho ilainay Andriamanitra nanatsinonay sitraponao ary tsy niainonay anao ifonana Andriamanitra manahitona sesa fiandriananao izay ankehitriny indreto izay tsirairay avy mandoatra eo anatrianao ny ao anatin'ny fonay miainoanay Andriamanitra tononay tsirairay avy eo anatrianao ankehitriny izay mbola mamatotra anay ny filana mamaritra anay na inona izany fa tianay hoborahana eo anatrianao Jesosy Kristy dia miaino ny vavaka mangina izay ataonay toizantsika izany vavaka mangina izany toizantsika amin'ny lahera amin'ny FFPM
nda hoary hoe tsika eo anatrehan'ny tompo izay fahotana rehetra mangeja atsika na ny tany maro na ny tsy tany maro fa izy tompo mahita sady efa malala izany na hoe tsika potro ny azo fijalian'i Jesosy Kristy dia molotoizantsika ny vavaka amin'ity iray ity maniry mafy ry Jesosy tompo io tsingatsika amin'ny iray FFPM laharana 7 Andriamanitra tsy mitahiry fahadezerana tokoa ny Andriamantsika ary Andriamanitra tena feno fitiavana antsika fa noelohy ny fahotana tao maha olombelona mpanota fonizina niraka ny zanany izany nataon'Andriamanitra ho antsika rehefa tena miverina marina eo anatrehany isika fa voavony Kristy Paska ho antsika ka dia ndao iary isaotra ny tompo hoe ndeha araka kalaza ny anarantsika miompy ny fanahy fa voavonjy izao Hery
fa rehefa navelan'ny tompo eloka izay isika dia nitenako ihany koa fa toa hainao mangetahita tianao ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa mangetahita azy nefa tsika dao tsy adino fa izy mihitsy nefa niantso atsika amin'ny aloha andao andray ny ten'Andriamanitra isika izay atolotra izokely ho atsika amin'ity anio ity nao tsy adino fa miantso anao eo ny tompo manao hoe avy ary mangetahita ho ka aza dia mamoy fo hotsingatsika ao anatin'ny firana FFPM 730 ity hira ity. Misaotra Andriamanitra fa tsy vitany hoe navelanao ny elokay mbola te hamoky zava-tsoa anay amin'ny alalan'ny teninao ianao tenao mihitsy no miantso anay avily mangetaheta ho
manatina anao izay satria te handreny sitraponao ihany koa izay tianao ambara tononona aminay indray amin'ity anio ity dia isokafanay ny fonay idiranao idiran'ny teninao fa mangetahetanao izay mitenena ary mitoera ty anatinay Jesosy Kristy io ny fanainao masina anazava na mifandraisanay ny teninao amin'ny fampitana ny hafatra ao rahateo saotra Jesosy amen. Ny hafatr'Andriamanitra izay omeny antsika androany dia fatoka be dehibe indrindra amin'ity fahatsiarovana ny herinandro masina ity. Zava-dehibe izy io satria indraindray andalovantsika fotsiny izy io fa na makalaza fotsiny tsika fa androany tena mba iresaka aminao mihitsy ny tena zava-dehibe amin'ty atao hoe pasika ity satria tokony pasika foana isan'andro moa tsy ny fiainan'ny olona raha voarain'ny olona tsara ny tena tian'Andriamanitra ambara ka ny lohan'ny teniny ity afatra androany ity dia apetrako manao hoe Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo fa naninona moa i Jesosy Kristy io no tonga nofo Andriamanitra tonga nofo raha manaraka tsara ny sotra masina isika ary mandika tsara ary amaky indiny sotra masina isika ry vaveo mba ahafahantsika fa sain-dalin'Andriamanitra io zay tsy takatry ny saina na tamin'ny zany fotoana zany tamin'ny andro Jesosy tetỳ ambony tany aza tsy nino mihitsy be dehibe ny olona ny tsy nino an'izany na de mpitondra fivavahana azy zay ny mazava de miafiny lehibe aminy androany amaky indiny sotra masina vitsivitsy mba ho fantatra ho marina sy ho tsapanao hoe inona marina tokoa moa ny tenana tonga n'io Andriamanitra io nidina tetỳ ambony tany tonga nofo tamin'ny alalany Jesosy Kristy na Jesosy Kristy. Vakitsika ny Romanina toko 8:7 vakitsika amin'ny alalany Jesosy zany fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nahalimy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naka naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy tao amin'ny ota. Amen. Jereo tsika tsara tsy hain'ny lalàna ozy misy zavatra be dehibe zany tsy vitan'ny lalàna ary tamin'ny andro taloha tokoa nametraka lalàna Andriamanitra fa jerentsika tsara na rezeny olona zay hoe natsoin'Andriamanitra azy dia mbola latsaka amin'ny zavatra maro ka androantsika dia hijery hoe inona marina moa ny antony ny filan'ny nofo no mampisaraka ny zanak'olombelona tamin'Andriamanitra ny nofo zany ary fisarahana io dia natonga ny olona tafiditra amin'ny kalazana fahoriana isan-karazany le ota zany hoe le filana tao anaty ny zavatra nambaran'Andriamanitra tamin'ny voalohany mantsy mandika tsara sika de zao nambaran'Andriamanitra tamin'ny namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra de nametraka lalàna izy nametraka teny izy mba atonga ny reto olona reto iaina am-piadanana iaina am-pahasambarana tao anatin'ny say edena de nametraka teny Andriamanitra ary le tenin'Andriamanitra nivoaka tamin'ny vavan'Andriamanitra de ny hoe azonareo hinanana daholo ny hazo rehetra jereo tsika tsara nao amin'ny Genesis toko 2:7 azo ny hazo rehetrarehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro zay hinanana ho azy de ho faty tokoa ianao jerentsika tsara zany napetraka Andriamanitra tao amin'ny Adama voalohany indrindra nahoana Andriamanitra ny namoaka n'io teny io nahoana Andriamanitra nanome n'io teny io satria ny tena planin'Andriamanitra de iainany zanak'olombelona amin'ny fahasambarana ao anatin'izany saedena eto amin'ity zao tozao ty ary io teny io de jerentsika tsara arao tsara io zany hoe raha ny marina de hoe lalàna navoaka ny vavan'Andriamanitra io mba hitondrana ny fiainany zanak'olombelona io ny teny zany naloaka ny vavan'Andriamanitra io
rano marina dia lalàna no men'andriamanitra iarovana ny fiainany adama seva teny nambarana io ary zany tena zavatra lehibe misy fiavana fa zao nanomboka nandika izany teny zany ry zareo vao fitaky ny menarana koa moa izy ary le menarana dia namitaka tokoa hoe tsy ho faty akory ianareo izy fa amin'ny fotoana zay hinanareo dia ahiratra ny masonareo lasa intelligent nareo ary afantatra ny tsara sy ny ratsy jereo tsara le maola le intelligence le maolombelona filana teo tsara teo tovy amin'andriamanitra ary zany tena zavatra lehibe mihitsy fiavana tena tsara fantatsika ary io teny io dia andriamanitra io le teny mivoaka hoe aza hinanana ny azo vonsa fa amin'ny fotoana zay hinanana azy dia ho faty ianareo teny io volazany tsara ny jaona toko voalohany indiny voalohany sy faharoa io teny io dia andriamanitra ary araky volazany tsara ny jaona io hoe ary ny teny dia tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany jerentsika tsara io teny io dia andriamanitra ary tao amin'andriamanitra io teny hoe aza hinanana ny azo eo von'ny sa fa amin'ny fotoana zy hinananareo an'io dia ho faty ianareo dia ny fitahany devolony ny zanak'olombelona ny masina ampiasaina jerena daolidolo ny zavatra rehetraretra indrindrandrindra koa moa hoe hitovy amin'andriamanitra zany lasa intelligent lasa ambony dia nandika n'le teny izy mivady adama aloha no meny voalohany ny lazana voalohany indrindra dia mino afa efa nampitainy tamin'ny eva koa zany fa rehefa nandehandeha tany eva dia zao nahita ny atsarany eo azy dia nihinana ary dia nitondrany koa adama dia nihinana koa dia nanomboka teo amin'izay ny karaza-pahoriana mitranga teto amin'ity zanak'olombelona ty ary teo a dia tsarovy tsara mihitsy fa io fotoana zay nandikany tenin'andriamanitra io no nidirina atao hoe fahotana io no atao hoe fahotana ny fandikana ny teny zay no men'andriamanitra hitondrana ny fiainana zavatra tena sarobidy io ry havana ary tena tokony jerentsika tsara mihitsy ary hito amin'izay a dia manomboka hitondratsika atao amin'ny testamenta vaovao amin'izay a le hoe filazany tsara ny jaona toko voalohany indriny voalohany sy faharoa tao amin'andriamanitra io teny io ary ny teny dia andriamanitra ary zao ny voalazany a andiny faefatra ambin'ny folo ary ny teny izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika jerentsika tsara lasa nofo zany le andriamanitra eo no tafian'andriamanitra nofo lay andriamanitra mba anatonany ny zanak'olombelona ary hamerenany reny zanak'olombelona hanaiky sy akato ny tenin'andriamanitra mba hivelomany eto anivony ity zao tontolo zao itya ka mba azahonya mivelona indray am'ilay fahasamarana teny tsy mpiako tsara lay teny de ny hoe aza hinananareo ny azo von'ny sa fa ny azo rehetra kosa dia azo nareo hinanana lay teny zany a dia zay nalaoky ny vavan'andriamanitra zay no atao hoe teny ary io teny io a no tonga nofo ao filazany tsarany jaona inanao tony anapitena am'izay le asan'ny nofo rehetrarehetra mazava le teny nivakiko taminareo tamin'ny romanina teo tsy vitan'andriamanitra tamin'ny lalàna ozy izy fa naka ny endriny jerentsika tsara naniraka ny zanany izy zay naka ny endriky ny nofo io nofo am'izay no men'andriamanitra mba anapitena ny asan'ny nofo rehetra mba anapitena ny filaniny nofo rehetrarehetra ka amerenana ny olona indray a eo amin'ny fihavanana amin'andriamanitra satria nanomboka tamin'ny fotoana zay tsy naneken'ny olona ny tenin'andriamanitra dia rava ny fihavanana tamin'andriamanitra tafasaraka tamin'andriamanitra ny zanak'olombelona ary nanomboka teo dia tafiditra tao amin'ny tahotra raha mandinika tsara isika rehefa tonga andriamanitra amin'ny tao amin'ny saedena ry adama aizay ianao deo zay natahotra ka ny afona tonga daholo zao tahotra rehetra tahotra ny fahorena tahotra ny fahafatesany ary tena zavatra lehibe o ry havana taony nanomboka ny atao hoe ota
teny fandokana ny tenin'andriamanitra ny tsy fankatoavana zany fa dia na koa ny toe tsy finoana fankatiavana ny tsy fankatoavana dia mariky ny tsy finoana fa marina izay lazay ny tenin'andriamanitra zany ingeny na tonga ny adama ny inany ny teny any andriamanitra fa tsy ninoana hoe marina zany hoe azy nareo inanina fa ao no hitan'ny tena fahasamarana sy nakato midika fa tsy finoana hoe marina zany lazain'andriamanitra zany ary zany na tonga azy nandika ary eo anatin'ny baiboly dia misy teny fikasana betsaka zay nomen'andriamanitra hahatsara ny fiainatsika hahatsara ny fitondrantsika ny androtsika iainana rehetra nomen'andriamanitra io tsy mora ny makatoana io fa no isika nanda amin'ny lalany ny adama dia sarotra amin'ny olona ny iverina ankatò ny tenin'andriamanitra io ary zay ry havana ny tena tiako taritana saitsika amin'ny mazava ndehibe hoe naninona moa io jesosy io ny tonga nofo nandrava ny hevitry ny fisarahantsika tamin'andriamanitra io satria ny nofo ny filan'ny nofo ny asan'ny nofo ny fitiavantsika ny fikarakarana be dehibe nyty nofo ity no mampisaraka atsika amin'andriamanitra ary mahatonga zao karazana pahoriana zao ary nomen'andriamanitra taty orina am'izay teny fikasana maro te amerina ny olon'andriamanitra ary zany a nanomezany any jesosy kristy tompo ao anatin'ny baiboly hoe aho de misy teny betsaka mihitsy io momba ny fahasoavana sy ny fitahina indraindray io fantatritsika ihany misaintsay teoritsika rehefa vakina amitsika io mahafinaritra ary iny mihainao zany fa ny miainany zany tsy vitatsika mazava ho azy tsy vitatsika zany ary zany nanomezan'andriamanitra ny jesosy kristy ary io fisarahana amin'andriamanitra io ravana no miteraka ny fahafatesana no te fahafatesana voalohany indrindra de ny fisarahan'andriamanitra tamitsika ny fiainam-panahintsika na nalavitra n'andriamanitra tsika ary io fisarahana amin'andriamanitra io a no mitondra ny olona ho any amin'ny fahaverizana ho any amin'ny tena fahafatesana mandrak'izay raha tsy tafaverina amin'andriamanitra izy fisarahana ho an'ny fanahy zay mitondra ny olona ho amin'ny fahaverezana na hoe ho any amin'ny elo mandrak'izay ny antony natongavan jesosy ety zany tonga nofo tsy mpiaoko tsara de ny andrava ny asan'ny nofo andresena ny asan'ny nofo zay manalavitra n'andriamanitra fa amerina tsika kosa amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra ny atao hoe fahotana ny avako malala de zao fandikana ny tenin'andriamanitra io no atao hoe ota mandika ny tenin'andriamanitra tsy manaiky ny fahamarina ny tenin'andriamanitra fa manao zavatra fa hitondrana ny fiainana mamorona sain-javatra fa hitondrana ny fiainana no te ny olona nanota de ny olona tsy makatò ny tenin'andriamanitra fa ny fahatongavan jesosy kosa zany a de amerina ny olona am'zany fiainam-pakatoavana izany tena sarobidy io a ary io no tena tiako taritana anao androany inona ny dingana ary tsy maintsy atao ny dingana tsy maintsy atao de zao ny hinotsika aloha fa nomen'andriamanitra io jesosy kristy io ampiavana atsika amin'andriamanitra ary teo ny azo fijaliana no nanaovan'andriamanitra zany fampiavanana zany nanoloran jesosy ny tenany teo ny azo fijaliana no nanolor'andriamanitra nanoloran jesosy ny tenany ampiavana atsika eo amin'andriamanitra ny dingana tsy maintsy ataotsika zany a de ny mino fa tsy misy lalana azona miverina amin'andriamanitra raha sy ny fiverena ankatò ny tenin'andriamanitra dingana tsy maintsy ataotsika zay ary fanapaha-kevitra tsy maintsy ataotsika miverina mbola fankatoavana fotsiny fa mbola fanapaha-kevitra io a miteny eo anatren'andriamanitra ianao fa hiverina am'izay ankatò ny tenin'andriamanitra ianao fanapaha-kevitra zany ary rehefa aveo am'izay vao misy etsika tsy maintsy ataonao ary ny etsika ataonao de zao hiverina am'izay ianao amin'andriamanitra ampandroso n'io teny io eo amin'ny fiainanao finoana anakiray voalohany indrindra de ampandroso am'izay ao amin'ny fiainana mihitsy io teny io
io teny io no jesosy io no teny tonga nofo no jesosy tsy maintsy miditra ao anatinao io vo afaka makatolo tenin'andriamanitra rehetra ianao sy fonona fotsiny a mbola averiko tsara devolo koa mba mirona io fa no masamy hafa ny olona tena tapa-kevitra de zao manaiky an'io jesosy io iditra ao anatiny amin'ny alalany fiteny anaoko ny vavany sy fanekena ary miditra ao io amin'ny alalan'ny fanamasina jesosy miditra ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanamasina miditra ao anatin'ny olona amerina ny olona amin'ny fakatoavana ny tenin'andriamanitra amerina ny olona amin'le teny tamin'ny voalohany hoe azonareo inanana ny azo rehetra afa-tsy ny azo fonsainy teny io teny miboaka atao mivavan'andriamanitra io ary io teny io no tonga nofo io no tsy maintsy miditra ao anatytsika mba hatonga atsika iaina akatony itenin'andriamanitra misy dingana goavana io ry avana ny tsy vitan'ny olona be deabe ny antony a rehefa tena miditra ao anatiny io teny io na le jesosy tonga nofo de io le teo hoe tonga tompo manaiky jesosy sy ho tompo mibaiko ny tontolo ny mpiainana rehetra mife ny tontolo ny mpiainana rehetra ary ny baiboly zany teny zany mife ny zavatra rehetra mafinaritra feheziny io tsy ny sitraponao intsony tsy tompony tenanao intsony ianao raha va manomboka manaiky ny fahamarinany ten'andriamanitra ary mampiditra an'io jesosy io anatin'ny fiainana be deabe ho any olona am'izao fotoana zao milaza manaiky an'io jesosy io fa tsy manaiky feheziny jesosy rehefa misy zatra mahafinaritra azy any rehefa misy zatra tiatiny koa tsy manaiky an'izany izy ary zay indrindra ny mahatonga ny olona be deabe am'izao diso fanantenana mba mivavaka ihany nefa to latsaka ny fakam-panahy foana to mivavaka ihany nefa to tsy hita be ihany ny fiainam-panahiny satria nahoana tsy mety anjakan'lay teny ny fiainany tsy mety anjakan'lay tompo zay ny zakariany hoe raha tompo aozy izy aiza zay tahotra aiza zay tahotra ary ny tahotra de midika fakatoavana midika fanekena raha ekenao marina io jesosy io fa tomponao manapaka ny fiainanao manontolo ny zavatra rehetrarehetra ny saina vatana fanahy zay zavatra eritreretin'ny sainao zay zavatra jeren'ny masinao ny fitafiananao vaonao io ny zavatra hoaninao mila fehezin'ny tenin'andriamanitra ny fehezin'lay jesosy teny ao anaty miditra ao anaty ary io midingana tsy maintsy ataonao io jereo angely zanakadala zanakadala rehefa nodiny sainozy izy de niainga izy de ny tao anatiny mba atao voisan'ny mpanomponao izy ho feno fakatoavana ny fanapa-keviny de zao mba ho pakatoa am'izay izy fa tsy anao nyheviny tsony ary zany ny tadiavin'andriamanitra aminao am'ty andron'ny paska ity jesosy miditra ao anaty no mampandresetsika amy fakam-panahy taona maro ry avana nefa nanarahako ny tompo ary nanao nyzany expérience zany nanomboka vao nandray an jesosy tamin'ny taona valo ambenipolo tsy vijato tsy rivo mbola tanora tam'zany fa tsy maintsy nanapa-kevitra mihitsy aho ametraka an'io jesosy io ifeny tantaram-piainako manontolo manomboka amy fatanorako amy palibiazako ny zavatra rehetra zay feheziny ty tenin'andriamanitra feheziny jesosy am'izay nanapa-kevitra mihitsy ary ny teny tam'y vavaka hoe jesosy eo manomboka androany a iverina akatoanao meteza miditra atao anatin'ny foko anao a hitondra ny fiainako nanomboka tam'zany ry avana niova tanteraka mihitsy ny zavatra ny jeren'ny maso sy ny fiainako ary nanao dingana am'izay le zanakadala iverina eo amy rainy mbola voainambe folo taona de ampandray fanasan'ny tompo ary dia mitondra ny fiainako tamy mahakristianina tsotra fa tsy misy mahasamy hafa tam'zany am'ireo tanora namana fa rehefa tena nanomboka am'izay io jesosy niditra atao amy fiainako tena nametraka fantena dolo na de ny namana azy nametraka fantena dolidolo manodidina atao amy mpiara-miasa fa inona ny mahazo an'la nampiditra an jesosy ho fiainana ary izy am'izay ny baiko ka zay lazay ny tenin'andriamanitra no rahako tsy tompony tenatsika isino tsika mafa manomboka an jesosy zany lazay ny tenin'andriamanitra tsy tompony tenanareo ianareo izy izy fa ny tenin'andriamanitra am'izay no hibaiko ary io ry havana no tena zava-dehibe ampandrosoy amin'ny fiainanao izy be dehibe ho atsika milaza am'teny hoe za efa nandray an jesosy za fa milaza aminao a fa ny akamarotsika tena milaza aminao a tonga am'le marina antsona fa vitsy ny manaiky an'io jesosy io tenin'andriamanitra io hibaiko ny fiainana anika makany amin'olona foana rehefa mangataka vavaka anika mila olona foana nefa izy
ao anatin'io jesosy io miatika ny zavatra rehetra miatika ny ady rehetra miatika ny fakapanahy io no mandresy ny fakapanahy rehetra la zao daoly zay fakapanahy rehetra nandalovako tao amin'ny androm-piainako zany fa rehefa niditra tao jesosy nandresiny zavatra filana rehefa mety karazana fakapanahy satria nahoana le jesosy io a nandresiny fakapanahy goavana indrindra alohana anaovany asa tonga ny devoly nakafanahy azy tamy filany nofonke fa resiny avokoa zany ary io jesosy nandresy fakapanahy io miditra ao anatinao io miditra ao anatiko io io le hoe tsy vitan'andriamanitra tamin'ny lalàna fa vitany kosa tamin'izy naniraka ny zanany tonga nofo niditra tao anatsika ary am'ty pasika ty mba iriko indrinanao androany a tsy ho pasika tantara io na pasika andro fa pasika fiainana pasika manova ny tantarany mpiainana io ary zava-dehibe zay ravana tiako indrina mba ho zarana aminao ny zarany zany ao fiainana ny ainako zany nandritry ny taona maro ny ainanay zany ary tsapako tamin'ny andro minitra sy segondra ny andro mpiainako ary ny tena zava-dehibe ravana nanome antoka isan'andro isa minitra fa raha miala eto ambon'ny tany aho de ahitan'io jesosy io tsy mba tahotra ho ahintsony zany eto hoe fahafatesana zany tsy mba manany am'zany aho satria ny fahafatesana de varavarina lehibe idirako any am'le tena fiainam-pahasambarana ary zany ny tian'andriamanitra atolotra anao am'ty pasika ity ialan'ny tahotra rehetrarehetra ao anatinao ary ho baikio ny tenin'andriamanitra ny fiainanao manontolo tsy vitanao zany raha jesosy ny miditra ao anatinao raha jesosy le teny io tenin'andriamanitra io no miditra ao anatinao de tsisy io fa jesosy fiainana raha ny marina zany filazany tsara fiainana am'izay ny fiainatsika ary asa miteny mihitsy aho asa miteny tahaka ny paoly hoe tsy za tsony novelona fa kristy novelona atao anatiko iteny ihany koa paoly ary iteny ihany koa hoe ozy paoly hoe manahafainareo tahaka ny anahafako ny kristy rehefa tany atafiditra ao anatinao io jesosy io le teny de jesosy kristy am'izay ny identité atsika eto am'ty zao tontolo zao ty ho tarafiny olona ho hitan'ny olona ny fahazavana eny an-dalana eny tsy mila miteny akory fa hitan'ny olona lay fahamasinana lay fahamarinana lay fahadiovana ary naizanaiza toerana leanao hita foana lay jesosy marina na de atin'ny toeram-piasana eo amin'ny tontolo iainana naizanaiza jesosy tsinonany ao anaty lay jesosy tonga nofo miditra ao anaty tsy inona fotsiny mbola averikany petera nge de nino tam'y voalohany fa raha tsy nandray le fanahy masina tonga jesosy tonga tam'y lalan'ny fanahy masina tsy niova mihitsy petera ary nakabeazan'ny olona de zao mino fa tsy nandray anika tsy mahita ny tena heriny zany hoe pasika zany zany atao hoe jesosy tonga nofo mitsangana tamy maty velona mandrakizay ozy ny tompo satria velona aho de velona koa ianareo eo raha avako malala isany aho no tiako indrina mba atolotra anao am'ty pasika ity everiko fa ilainao io raha napa-kevitra anao de tsika ivavaka an'olo tena tsara eo any tompo manomboka androany tsy atoko mpivavahana io tsy atoko ponina io tsy fikambanana kristianako hoe jesosy velona no hiditra ao anatinao ary ho arahanao eo amin'ny fiainanao manontolo de ho tsapanao zany a raha tena tapa-kevitra anao androany jero tsara le zanakadala de jero tsara ihany koa mazava tsara zakaiosy ampabe maso mihitsy ny nanambarany raha misy zavina laiko tamin'ny fanambakana de honeriko avy efatreny miova mihitsy aho nanatrika azy teo ny mpamoretra mpiasa satria izy lehibe ny mpamoretra sany mihitsy ny teny hoe talonga ambo zany fa am'izao fotaon'izao tsy za tsony zay vao tena tonga ny tompo iteny hoe anio no tonga eto amiko eto am'ty tokantrano ikekony famonjena ary ry avako malala am'izao fotoana renesao ny tenin'andriamanitra zao raha vonina marina ianao hanaiky ho feheziny tenin'andriamanitra ny tontolo mpiainanao manontolo raha vonina ianao tena marina ny tenire manaiky jesosy tompo ianao feheziny tenin'andriamanitra ny aminao aza manaraka ny fanao zao toy zao intsony fa vonina ny tompo hitadidalanao amin'ny fiainana vaovao ary ho tsapanao zany fandresena isan'andro amin'ny tontolo mpiainanao ka ho pasika isan'andro ny fiainanao fandresena isan'andro satria jesosy kristy no nandresy ary mbola vonina hampandresanao izy am'izao andro sora sy fotoana izao ivavaka isika zay no hafarandriamanitra tompoko ry jehovahandriamanitra rainay zay ny an-danitra misaotranao ara mbola neky anao hitondry zany afatry sany androany
mino afa maro ny olona mieno zao afatra izao mety efa kristianina mety ena efa mpivavaka fa androany ianao le jesosy teny tonga nofo ny tehiditra ao anatin'ny fiainany ibaiko ny tantarany mpiainany manontolo ifeny fiainany manontolo tsy anaraka ny mpanony zao tontolo zao ho maty amin'ny filaniny nofo fa velona kosa ara-panahy ary zany ny tian'andriamanitra tanterahana tsairay avy kehitrian'andriamanitra dia mangataka aminao any vangio ny fony olona rehetra zay meno ty afatra ity naizanaiza inony izany ary tsy kisendrasendra na inony izao fa tena fitiavan'andriamanitra azy manokana mihitsy fa ity pasika ity de pasika fanavaozana andehanana amin'ny tsaratsara kokoa ary mba hatonga azy ho fahazavana ho fanafisina eto amin'ity tontolo ity mila izany ny firenena am'izao fotoana zao mila olona miaina am'izany atao hoe jesosy fiainana zany ny firenena fa tsy mino fotsiny an jesosy fa jesosy fiainana ko mangataka aminao ary io zay mandrezo afatra izao mba hanao dingana ary hatsapa izany fiainana vaovao zany misaotranao koa ara io raha mbola nekainao hitondry zany afatry zany androany de misaotra indrindra tompo ary amin'ny anaranao jesosy nanaovako zany vavaka izany misaotra tompo amen. Saraka taminandry amanitra fitiavana haizina no ny ainako tety soiany fa tonga jesomba hamitrana lay fiavanana fitiavana rahany sany zany anao de ialakanao zao iry zao de ifandrai-tanana itory fiavanana ka ny azo fijaliana azo fijaliana no nanaovany ireo fampiavanana ireo ekeny fanavotany sambatra izao sianao iaraka irao e ifandrai-tanana itory fiavanana fidalina nulalana ampiavana ny olona aminy samy olona sy aminandry amaritra fitiavana ifandrai-tanana itory fiavanana ka ny azo fidalina vavakasika ny elokay toko no namisaraka anay taminao Andriamanitra
kanefa tonga ianao Jesosy Kristy ary ny akamaroanay dia mahafantatra ny famonjena izay nomenao anay Jesosy Kristy izay tena isaoranay anao tokoa izany famonjena ny fanahinay izany fa amin'ity anio ity dia tiana vaoraha teo ny fanoloran-tenanay ho anao Jesosy Kristy ny anjakanao fentro tanteraka rehefa nijiovinao izay rehefa tonga ianao hamonjy anay indreto izay Andriamanitro fa tianay ihany koa ary tena fanirinay indreto izay tena ho fiainanao anay ianao Jesosy Kristy fa tsy ho anarana fotsiny izany no fanirinay ataovy aty anatin'ny fonay Andriamanitro omeo anay ny fo tena iainanao anjakanao ary raha mandalo izao pasika izao izay pasika fiainanao anay fa tsy hoe mandalo fotsiny satria tsy maintsy misy izany ao anatin'ny taona fa pasika fiainanao anay dia ilay nandresenao Jesosy Kristy izany fandresenao izany ataovy tsapanay sy tena iainanay raha teo ilay fandresenao fampandresy izahay ao aminao Jesosy Kristy dia ho hita mivaingana eo fiainanay ihany koa izany fandresena ifanomenao anay izany misaotra Andriamanitro sarobidy eo anatrehanao izay ka naloranao ny tenanao ho avitra ao anay ianao mihitsy Jesosy Kristy no tonga dia ty ambonin'ny tany ambonjy anay misaotra Andriamanitra ray misaotra ka avaoziny aty anatinay Jesosy Kristy mba tena ho fiainanao anay ianao ary ianao nitarika anay amin'ny fandresena ninina zavatsarotra lalovanay sary io mandrakarivo izay hipanjina ny fandresenao Jesosy Kristy iainanay ilay fandresenao aminao raha teo mba tena ho hita eo aminay ary ho hita eo ny fiainanay ihany koa ianao Jesosy Kristy ka amin'ity anio ity dia manavao indray izahay ny fanoloran-tenanay ho feheziny fanahinao masina ho tariny fanahinao masina tsy ho feheziny nofinay nandeha araka ny filanay fa ny fanahinao masina kosa no hitarika anay amin'ny lalana rehetra iantsonao ary mbola ampianary mandrakarivo izay hiaina ilay vavaka nampianarinao anay Jesosy Kristy fa te hianatra izay anao sitraponao hatrany ndreto fa hiarany amin'redona izany renay izay any an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga nefa nzakanao atao ane sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny any an-danitra omeo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay miloka aminay aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy ho anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Vahiny antany nota ianao aoko tarafiny hafa ataovy madio sy masina ivelany sy atiny aoko hita minao Jesosy aoko hita minao Jesosy lazao isan'andro ny asoavany aoko hita minao Jesosy ny fiainanao diaboky izay vakiny izao tontolo izao manondro landanitra hitsovo fahazavana aoko hita minao Jesosy aoko hita minao Jesosy lazao isan'andro ny asoavany aoko hita minao Jesosy. Santoko liavana ary ho tanteraka ho amintsika rehetra ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko 7
ny andiny fahadimy raha miteny izy manao hoe ny tompoany hitarika ny fonareo ahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra nareo sy anapaharetana miandry ny fiaviany Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny fisy dia voalefina noho ny fahatsontsika sy ny torotoroana noho ny helokontsika. Ny fampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dikapoka taminy nahasitranana antsika. Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro masina 2:24 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Tamin'ity talata masina ity no tariany zandry no tiavin'i Jesosy Kristy Voahary Hasina, nitondra ny afatr'Andriamanitra kosa ny mpanompon'Andriamanitra Hery filohan'ny fikambanana GBPE.